atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Izy le nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho foaty isika rany amin'ny ota fa ho velona kosa amin'ny fahamarinana. Miarahabatsika jiaby ry kristianina havana amin'izao joma masina izao. Andro lehibe ho antsika tokoa ety androny anty zay agnentana ny eglizy atsika ibanjigny ny alalin'ny misteri ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia nanolorany Kristy tegna ho foaty mba ho fagnavotagna atsika. Koa anday aratsika iaraka ibanjigny any Kristy ny jaly sy maty amin'ny alalan'ireo vakiteny zay arosony eglizy ho antsika. Mi bocca un fazziniere, ti avanavo.
Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany. Bokony Isaia ampaminany 2:20. Izao no tenin'ny Tompo. Indro fa ambinina ny mpanompoko. Hitombo, ankalazaina ary ho tafasandritra indrindra. Toy ny gagany maro nahita azy, fa rava endrika loatra izy, ka ny tarehiny efa ohatrany tsy tarehin'olombelona intsony. Ary ny tavany efa ohatrany tsy tavan-janak'olombelona intsony. No ampiontana ny firenena maro. Hitampimbava eo anatrehany ny mpanjaka, satria ahitany tsy mbola nolazaina taminy sy andreny tsy mbola reny. Iza no nino izay renay, ary iza no nanehoana ny sandrin'ny Tompo. Fa nisonitra teo anatrehany izy tahaka ny hazo madinika marefo, tahaka ny solovonkaazo mitsiry amin'ny tany karakaina. Tsy nanana endrika na tsarantarehy nanetra ny masontsika, na abika namelona ny fitiavantsika. Noesorona sy nilaozan'ny olona izy, olona ory sady zatra ny fijaliana. Otra ny zavatra isaronan'ny olona tava, natao faneso sy tsy nahoantsika velively. Marina tokoa fa ny aretintsika no nentiny, ary ny fahoriantsika no nivesarany. Ary isika nefa nijery azy, olom-boasazy, no kapon'Andriamanitra sy nahetra. Kanefa izy no lefonina no ny fahotantsika, no torotoroina no ny helotsika, nasiany ny famezana nazahoantsika fihavanana, ary ny ratra taminy no nasitrana antsika. Efa paniasia toy ny ondry avokoa isika, samy nanaraka ny lalany avy isika, ary nazeran'ny Tompo taminy avokoa ny helotsika rehetra. Vonona izy ary mandefitra, tsy ny lohabava akory izy, tahaka ny zanak'ondry entinao ivonona, tahaka ny ondry vavy eo anatrehan'izay manety azy, tsy ny lohabava akory. Noesorona izy no ny fampahoriana sy ny fitsarana, ary iza moa tamin'ireo niarabelona taminy, no mba nihevitra fa nofongorana eo amin'ny tany velona izy, ary nozoindoza no ny fahotan'ny vahoakako. Natao hiray fasana tamin'ny ratsy fanahy izy, ary eo amin'ny mpanan-karena no ny efa maty, nefa tsy mba nanao ny tsy marina, ary tsy mba nisy fitaka teo ambavany. Sitraky ny Tompo ny nanorotoro azy tamin'ny fijaliana, nefa rehefa voatitry ny fanahiny ny sorom-panonerana dia nahita taranaka izy, ho lava andro iainana, ary ambinina eo an-tanany ny hevitra no kasain'ny Tompo. Noho ny fijalian'ny fanahiny dia hita izy ka ho afa-po. Ilay marina, mpanompoko noho ny fahalalany, hanamarina olona betsaka, ary ny tenany hivesitra ny heloko ireo. Noho izany, omeko anjara eo amin'ny lehibe izy, ary hiara-mizara-babo amin'ny mahery, satria nanolotra ny hainy ho faty izy, sady natao isan'ny mpanao ratsy, ary ny tenina no hitondra ny fahotan'ny maro, sady anao fifonana ho an'ny mpanota. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaona ny Andriamanitra.
Vaky teny masina faharoa. Taratasy ho an'ny kristianina Hebrio toko faha-efatra. Ry kristianina havana, no isika manana mpisorona lehibe izay lasa namaky ny lanitra, dia i Jesosy zanak'Andriamanitra, dia aoka ho tanantsika mafy ny finoana efa nekensika. Satria tsy mpisorombe tsy mahalala mangoraka ny fahalementsika no antsika, fa efa nalempanahy tahaka antsika tamin'ny zavatra rehetra izy, afa-tsy ny fahotana. Koa aoka isika anatona ny fiketrahany fahasoavana amin'ny pitokiana, mba ahazoantsika famindrampo sy ahitantsika fahasoavana, ary amonjenantsika amin'ny andro ilantsika izany. Fa tamin'ny andro nofiny Kristy, no nanolotra fivavahana, fifonana, no mba mpitaraina na mafy sy ranomasobe tamin'ilay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana, sady noenoiny noho ny fahatahorany an'Andriamanitra, dia nianitra ny fanekena tamin'ny fahoriana ny aretany na dia zanaka azy. Ary ankehitriny efa tonga amin'izay fanaperana izy, ka tonga fototry ny famonjena mandrakizay ho an'izay manaiky azy. Zany ary ny tenin'ny Tompo. Isaona ny Andriamanitra. With
fijalian Jesosy Kristy tompontsika nosoratany Masinda Joany. Tamin'izany andro izany dia lasa Jesosy sy ny mpianany nankany andafin'ny riakan'ny Cédrona izay nisy saha anankiray nidiran'izy sy ny mpianany. Fantatry Jodasy ilay namadika azy io toerana io satria falehan Jesosy sy ny mpianany matetika. Ka noho voarainy antoko miaramila iray sy ny mpiany raharaha avy amin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny farisianina dia nankao izy hitondra fanala sy fanilo ary fiadiana. I Jesosy tamin'izay dia ifanalala rahateo izay rehetra anjo azy ka nitsena azy ireo sy nanao taminy hoe iza no tadiavinareo? Dia hoy ny navalin'izy ireo azy I Jesosy avy any Nazareta. Ka hoy Jesosy taminy izaho no izy. Eo koa izany Jodasy ilay namadika azy. Vao nilazany Jesosy hoe izaho no izy dia nianotra izy ireo ka niakarapaka tamin'ny tany. Fa nanontany azy indray Jesosy nanao hoe iza no tadiavinareo? Dia hoy izy ireo Jesosy avy any Nazareta. Ka novaliany Jesosy hoe efa voalazako taminareo fa izaho no izy. Koa raha izaho no tadiavinareo dia havelo ao andeha ireto. Izy no nilaza izany dia mba hatanteraka ny teny voalazany hoe tsy nisy very izay nomenao ahy na dia iray aza. Ary nanantsabatra Simona Piera ka notsoany dia nasiany ny mpanompony lehibe ny mpisorona ka afaka teriny sofiny ankavanana. Malkosy no anaran'ilay mpanompo. Fa hoy Jesosy tamin'ny Piera ampidiro amin'ny trano ny sabatrao tsy ho sotroky va ny kapoaka nomena ray ahy. Tamin'izay ny antoko miaramila sy ny tompon'arivo ary ny mpiandry raharaha ny raha nijody dia nisambotra ny Jesosy ka namatotra azy. Tany amin'ny ana aloha no nitondrany azy fa io no rafozan'ny Kaifa izay lehibe ny mpisorona tamin'izany taona izany. Ary Kaifa kosa no nanome saina ny Jody hoe masoa raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray. Nanaraka ny Jesosy tamin'izany i Piera sy ny mpianany anankiray hafa. Ary fantatry ny lehibe ny mpisorona ilay mpianatra anankiray ka niara-niditra tamin'ny Jesosy tao amin'ny tokotany lehibe ny mpisorona. Fa i Piera kosa nijanona tany velany tao akaikin'ny vavahady. Dia nivoaka ilay mpianatra izay fantatry ny lehibe ny mpisorona ka niteny tamin'ny vehivavy mpiandry vavahady ary napiditra ny Piera. Fa hoy ity ankizivavy mpiandry vavahady tamin'ny Piera Moa tsy isan'ny mpianatra io lehilahy io koa va ianao? Ary izy tsia. Nangatsika ny andro tamin'izay ka nipetraka namindro teo amin'ny afo ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha ary dia mba niara namindro taminy teo koa i Piera. Ary lehibe ny mpisorona nanadina ny Jesosy ny amin'ny mpianany sy ny fampianarana ka hoy Jesosy namaly azy ny teny ampahibe maso tamin'ny olona rehetra aho ary nampianatra mandrakariva ato amin'ny sinagoga sy ny tempoly izay ivoren'ny Jody rehetra. Fa tsy nilaza na inona ny takona ka hahoana no antonianao ahy. Ireo niaino ahy no antonio izay voalazako taminy fa ireo no mahalala izay nampianariko. No nilaza izany Jesosy dia nasiany mpiandry raharaha anankiray ty amena sy nataony hoe izany ve ny famalianao ny lehibe ny mpisorona? I Jesosy namaly azy hoe raha ratsy ny teniko lazao zay ratsy fa raha tsara ihany kosa nahoana no dia mamely ahy ianao? Dia nasainy ana nentina patorana ho any amin'ny Kaifa lehibe ny mpisorona izy. Ary Simona Piera nijanona namindro teo koa ka nisy nanao taminy hoe moa tsy isan'ny mpianany koa ve ianao? Fa nanda izy nanao hoe tsia. Dia hoy koa ny anankiray tamin'ny mpanompony lehibe ny mpisorona izay avan'ilay no tapan'ny Piera sofina tsy ianao va ilay hitako niaraka tamin'ny tao anaty saha? Fa nanda indray Piera ary niaraka tamin'izay dia nisy akolany naneno. Dia nentiny niala tao amin'ny Kaifa i Jesosy ho any amin'ny tranon'ny gouvernoura. Efa maraina ny andro tamin'izay. Tsy niditra tao an-trano nefa izy ireo fa nirao voaloto ka tsy afaka mihinana ny paka. Koa i Pilato no nivoaka nanatona azy ireo teo an-trano nanao hoe inona ny ampanganareo io lehilahy io? Dia hoy navalin'izy ireo azy raha tsy mpanao ratsy izy dia tsy natolotra ianao. Ka hoy Pilato taminy eto izy ka tsarao araka ny lalanareo. Fa hoy ny Jody namaly azy tsy manam-pahefana mameloko faty izay.
izany no tonga dia mba hatanteraka ny teny Jesosy momba ny fahafatesana anjo azy dia niditra tao an-trano i Pilaty ka niantso an Jesosy sy nanao taminy hoe moa mpanjaka ny Jody va ianao? I Jesosy namaly hoe anao samirery izany teny izany sa han'olon-kafa nilazahay taminao? Dia namaly Pilaty nanao hoe fa izao anga Jody ny firenenao sy ny mpisoronao nanolotra anao tamiko ka inona no nataonao? I Jesosy namaly hoe tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakako fa raha anisan'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny oloko ka tsy ho voaren'ny Jody aho fa tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakako. Dia hoy Pilaty taminy koa mpanjaka zay ianao? Ary novalian'i Jesosy hoe efa voalazanao mpanjaka aho teraka aho sy tonga tety an-tany mba hanambara ny marina ka izay rehetra mpanaraka ny marina dia miaino ny feko. Dia hoy Pilaty taminy inona ny marina? Fa noho ny voalazany izany dia nivoaka nankeo amin'ny Jody indray izy ka nanao tamin'ireo hoe raha izao dia tsy mahita izay elony na dia iray azy fa araka ny fanao amin'ny paka dia mandefa olona meloka izay tianareo aho koa tianareo ve ny mandefasako ny mpanjakany Jody? Fa niorakoraka indray izy rehetra ka nanao hoe tsy izy fa i Barabasy. Kanefa jiolahy i Barabasy. Tamin'izay nalainy Pilaty Jesosy ka nasainy kapohina dia nandrandra na fehilohatsilo ny miaramila ka nasatro ny lohany ary nampitafiany kapoty jaky izy. Rehefa izany dia nanatona azy izy ireo ka sady namely te amena azy no nanao hoe ararapa ny mpanjakany Jody. Dia nivoaka indray Pilaty ka nanao tamin'ny Jody hoe ino izy entiko manketo aminareo mba ho fantatrareo fa tsy hitako mihitsy zay elony na dia iray azy. Tamin'izay dia nivoaka i Jesosy nisatroka fehilohatsilo sady nitafy kapoty jaky ka hoy Pilaty tamin'ny Jody indro ny lehilahy? Noho ny nahita azy ny lohalohan'ny mpisorona sy ny mpiany raharaha dia niantso nanao hoe fantsiho amin'ny azo fijaliana izy. Fa hoy Pilaty tamin'izy ireo ento ary izy ka fantsinareo fa izaho tsy mahita izay elony. Dia hoy ny Jody namaly azy manana izahay ary arakalalay dia tsy maintsy honona izy satria manao tena mo zanak'Andriamanitra. Nandray izany Pilaty voamaika natahotra ary niditra tao an-trano indray izy ka nanao tamin'ny Jesosy hoe aveza mo ianao? Fa tsy namaly azy Jesosy fa hoy Pilaty taminy zaho indray ve no tsy tenenanao? Tsy fantatrao anga fa sady manampahefana andefanao aho no manampahefana amantsikanao amin'ny azo fijaliana koa. Dia namaly Jesosy hoe tsy anampahefana amiko ianao raha tsy nomenanao avy anambony izany koa izay nanolotra ahy taminao no meloka kokoa noho ianao. Hatramin'izay dia nitady andefa azy Pilaty fa nantsontsony Jody hoe raha mandefa io ianao dia tsy mba sakezan'i Sezara satria izay manao ny tena no mpanjaka dia mitsangaka anotra Sezara. Noho nandray izany teny izany Pilaty dia nitondra ny Jesosy nivoaka ka nipetraka teo amin'ny fitsarana eo amin'ny fitoerana atao hoe Litostrotos na Gabata amin'ny teny Hebreo. Andro fiomanana amin'ny paka tamin'izay ary tokony ho tamin'ny ora fahenina dia izao no nolazainy Pilaty tamin'ny Jody indro ny mpanjakanareo? Fa niantsoantso izy ireo nanao hoe Yesoy fantsiho amin'ny azo fijaliana izy. Ka hoy Pilaty taminy dia ho fantsihiko amin'ny azo fijaliana ve ny mpanjakanareo? Fa hoy ny lohan'ny mpisorona hoe izahay tsy manana mpanjaka afa-tsy Sezara. Tamin'izay dia natolo ny azo fantsina Jesosy ka noraisin'izy ireo izy dia nentiny Jesosy ny azo fijaliana dia tonga teo amin'ny fitoerana atao hoe Kalvery izy na hoe Golgota amin'ny teny Hebreo. Teo no namantsiany azy tamin'ny azo fijaliana miaraka tamin'ny roa lahy hafa koa izay nofantsina teo andaniny roa fa i Jesosy teo ampovoany. Ary nanao soratra i Pilaty napetany teo andohan'ny azo fijaliana ka izao no vakiny Jesosy avy any Nazareta mpanjakan'ny Jody.
betsika anjody namaky io soratra io fa akaiky ny tanàna ny toerana namantsiana ny Jesoa sady vita tamin'ny teny Hébreo sy Grika ary latinina ny soratra ka hoy ny mpisorony jody tamin'ny Pilaty aza atao hoe mpanjakan'ny jody fa hoe izy nilaza hoe mpanjakan'ny jody aho fa hoy Pilaty hoe zay voasoratro dia voasoratro rehefa voafantsiky ny miaramila tamin'ny asofijaliana izy nalainy ny fitafiany ka nozarainy efatra dia samy nanana ny anjarany avy izy toy izany koa ny akanjony rebareba saingy tsy nizaitra kosa ny akanjony fa tenona iray ihany hatrany ambony ka hatrany ambany ka nifampilaza izy ireo hoe oka tsy orovidintsika ity fa oka ilokantsika dia ho lasan'izay azo ny loka koa tanteraka tamin'izany ny soratra masina manao hoe nozarainy ny fitafiako ary nilokany ny akanjoko dia izany no nataony miaramila ary nitsangana teo akaiky ny asofijalian'i Jesoa ny reniny sy ny rahavavin-dreniny dia i Maria vadiny Kleofasy ary i Maria Madeleine no nitan'i Jesoa ny reniny sy ilay mpianany malalany nitsangana teo akaikiny dia hoy izy tamin-dreniny ravehivavy indro ny zanakao ary hoy izy tamin'ilay mpianany indro ny reninao ka hatramin'izay dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy no niafaka izany dia fantatry Jesoa fa efa tanteraka ny zavatra rehetra ka hoy izy mba tanteraka ny soratra masina mangetaheta aho ary nisy bakoly feno vinaigitra kosa teo ka nalainy ny spongy novontosana vinaigitra sy notohizana tamin'ny hazo hisopy dia natoka teo ambavany vao nanandrana ny vinaigitra izy dia nanao hoe tanteraka ny zavatra rehetra dia nanondraka ny lohany izy ka nialaina ary andro fiomanana tamin'izay ka nangataka tamin'ny Pilaty ny jody mba ho tapahana ny ranjon'izy ireo dia ho esorina mba tsy hisy faty miantona amin'ny asofijaliana amin'ny andro sabata dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjony voalohany sy an'ilay anankiray niara-ny fantsina taminy koa fa noho nankeo amin'i Jesoa izy ireo dia hitany fa efa maty sahady izy ka tsy mba notapahany ny ranjony fa nolefony miaramila anankiray kosa ny fony ka nisy raha sy rano nivoaka niaraka tamin'izay ary ilay nahita no nilaza ka marina ny filazany sady fantany fa milaza ny marina izy mba inoanareo koa ary izany no tonga dia mba tanteraka ny soratra masina hoe tsy hisy hotapahana ny taolany na dia iray aza ary ho indray koa ny soratra masina hijery izay nolefonina izy rehefa afaka izany i Josefa avy any Arimatia izay mpianatry Jesoa antsokosoko noho ny fatahoran'ny jody dia nangataka tamin'ny Pilaty mba haka ny fatin'i Jesoa ka nikeny Pilaty izany dia lasa izy naka ny fatin'i Jesoa ary tonga koa i Nikodema ilay nanatonan'i Jesoa no nialina tamin'ny voalohany nitondra mira sy aloesy nampifangaroina tokony ho zatolivatra koa nalainy ny fatin'i Jesoa dia nasiany zavamanitra sy ny finosiny lamba araka ny fanaon'ny jody amin'ny fandevenana nisy anankiray kosa teo amin'ny toerana namantsianan'i Jesoa ary nisy fasana vaovao tsy mbola nandevenana olona tao anatin'ilay saha ka noho ny mahandro fiomanan'ny jody tamin'izay dia tao no nandevenany amin'i Jesoa satria akaiky ny fasana izany ary ny tenin'ny Tompo Dera mio anao Kristi re kristianina havana atrano maleriva sika zay no nanjombona satria volakandro ny ankinana araka ny averimberisika tokoa manko dia ny fankalazana ao antsika dia sy hoe fahatserovana fosiny souvenir fa fiainana miditra amin'ny fijalian'ny Kristy isika ary aneo zoma masina dia mankalaza an'izay fijalian'i Jesoa izay isika omaly alaka misy masina ireo gesta famantarana ho isika dia tanteraka manontolo amin'ny fijaliany n'izy nanolotra ny ainy
eo amin'ny azo fizaliana izy nafoy ny ainy ho famonjena antsika ka izay no ankalazaisika an'io ary dia miditra lalina amin'izay famonjena izay isika amin'izao zomamasina izao ary dia maty i Jesoa sy hoe sarisary fahafatesana no nanjoan'i Jesoa izay azo lazaina fa tsy maty mandrakizay ary izy no arian'izao rehetra izao izy no Andriamanitra nisy omaly anio ary mandrakizay nanaiko faty izy mba andray ny fahafatesana ka andreseny ny fahafatesana nanaiky ho fahotana izy zay sy mpanota mba hanafaka asika amin'ny fahotana ary ny fahotana no miteraka ny fahafatesana ary ny fahafatesana no mahatonga an'izao zavatra manahirana atsika rehetra zao ireo herisetra nanaiky hitondra ny rofosika rehetrarehetra izy teo amin'ny azo fizaliana namasika an'izany rehetra izany izy niaraka amin'ny tenany teo amin'ny azo fizaliana ka izay no ankalazaisika an'io ka raha miara-maty amintsika fa indrindra moa amin'izao taona masina ny famondrapo satria i Jesoa manolotra ny ainy eo amin'ny azo fizaliana araka ny voalazan'i Isaia mpaminany ao amin'ny vakiteny voalohany ibanjintsika ilay mpanjaka nefa nanaiky ho ampizaliana no ratraina no ny fahotantsika hoy Isaia mpaminany ary dia izay ihany koa no antitrateriny ny bokyny Hebreo izay mampibaribary fa nanaiky an'izany rehetra izany izy satria ao anatin'ny fankatoavana no famonjena asika io zany ny sorona nataon'i Jesoa hatramin'ny voalohany nanaiky ny ray izy ary faratampony an'izay fanekena izay ny fahafoizany ka izay fanekena izay no ambarany mpanoratra ny taratasy kristianina Hebreo nanolotra nianatra ny fanekena izy ka tonga fototra ny famonjena lay sorona zany nataon'i Jesoa dia ny fanekena fankatoavana ny ray ary zay fankatoavana ny ray izay no soro-pamonjena ho antsika ary dia izay ihany koa no lala-pamonjena ho antsika raha manaiky ny ray isika ary dia zay no asain'ny evanjeliny masinday Zoany banjintsika raha mandinika ny lalany azo fizaliantsika ary amin'ity zoma ity dia fandinena manokana an'izay azo fizaliana zay mibanjina ny fizalian'i Kristy isika ny fizalian'i Kristy dia mira ny fankatoavana fanekena nataon'i Jesoa ka izy lay mpanjaka tokoa izy ary dia zay no valiny nataony tamin'ny Pilaty mpanjaka tokoa izy ary dia izay ihany koa no ahafahasika ary mahalala fa ny fanjakana ao amin'ny fahendren'Andriamanitra ny fahefana ao amin'ny fahendren'Andriamanitra sy hoentina mamoritra manapotika ny hafa sy fanjakazakana ny fahefana ao amin'ny Andriamanitra fa fanompona ary dia izay tokoa ny dikany ity herinandro masina ary sy ny sahatra isika namerimberina an'izay ary zay ny famondrapon'Andriamanitra izy vonina mafoy ary manolotra ny ainy mba amonjena ansika ary izay fanompona izay no famonjena ansika ka raha mitady an'i Jesoa ary sika ary dia enitsika koa tamin'ny evanjely teo izy notadiavinareo izy hoy Jesoa dia hoy ireo namaly Jesoa avy any Nazareta izaho no izy ka raha mitady an'i Jesoa ary sika dia fantatra sika fa sy anatin'izany fahefana mamoritra izany fa ao anatin'ny fankatoavana ny ray ary ao anatin'ny izay fankatoavana izay dia fanompona izay sy amin'ny alalan'ny herisetra sy amin'ny
alalan'ny famonoana ary dia izay no antony nandrarahany Jesoa any Piera sy ampiasa ny sabatra ary dia lazainy Jesoa ary fa izay no lalana ahafantarana ny marina ary ny marina no maha-olonafaka asika hiaintsika tsara ilay dialogue ilay fifanankalova-kevitra nataony Jesoa sy i Pilaty ka nanambarany Jesoa ny momba azy ary dia izay tokoa ry kristianina havana izao fijaliany Jesoa izao no azo lazaina ary dia izay tokoa manambara ny tena tian'Andriamanitra anehoana ny fitiavana dia izay tokoa i Jesoa endriky ny famindrapon'Andriamanitra ary dia izay no afaka asika ao amin'ny Jesoa ao amin'ny famarinan'i Jesoa no afaka asika ary dia sy miala amintsika tokoa izay famindrapon'Andriamanitra izay isika no mety mivadibadika enitsika tsara ny tantaran'ny Piera namadika any Jesoa i Piera kanefa fantaro fa matoa Andriamanitra nandefa ny zanany ary izay ny fahatongavana ny nofo ary izay ny fivavahantsika dia mpamindra fo Andriamanitra ka raha mitodika amintsika dia enitsika tsara i Piera raha nahita ny endriky ny Jesoa satria ny endriky ny Jesoa no endriky ny famindrapon'Andriamanitra dia nitomany izy ary dia izay tokoa ary no andrasana amintsika amin'izao taona masina izao ry kristianina havana mba handray ny famindrapon'Andriamanitra tahaka ny Piera isika ka na dia eo aza ireo eloka maro isan-karazany na dia eo aza ireo herisetra manjaka fandindra tatoato alaviro ireo ka midira amin'ny varavarana masina izany hoe mibeba isika ary mandray ny finoana ary dia izay no ambaratsika amin'izao fibanjinasika ny lakroa masina izao matoa isika manoroka n'io lakroa masina io dia manambara fa mandray ny finoana mpitiavana ary mandray ny famonjena avy amin'ny Jesoa ka okary ry kristianina havana ahay anararotra an'izao taona masina izao sika amin'ny fibebahana ka iroso lalindalina kokoa amin'ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro izany hoe amin'ny alalan'ny fankatoavana ny afatr'Andriamanitra entin'i Jesoa amin'ny alalan'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika fandraisana ny Jesoa izy no tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebahana ka mahatonga asika mandray ny sakramenta atolotra ny fiangonana fandrindra ny sakramenta ny fampihavanana ka na dia maro isan-karazany aza ny zavatra mety mitranga amin'ny fiainantsika eo anivosika tokoa Andriamanitra eo anivosika ny famindrapon'Andriamanitra ka hitalao an'izay famindrapon'Andriamanitra izay isika ary izay no dikan'ilay ranombavaka ny mpino manetriketrika atao ary dia neveka misy ny pretra no manao an'izay ranombavaka manetriketrika izay satria tafiditra ao anatin'io ranombavaka io daholo ny fiainantsika manontolo ary izay ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka hitalao izay famindrapon'Andriamanitra izay tokoa arysika anenika ny fiainantsika amin'izao taona masina izao ka hiavao tokoa ny fosika ho fo vaovao no entsika mankalaza ny Paka ka dia hitreo anenika ny fiainansika tokoa lay fiadanan'ny Paka lay andro vaovao lay fahazavana entin'ny Paka sy andeha amin'ny aizina itsony isika fa i Kristy fahazavana anilo ny fiainansika ary dia samy hovonina hifanompo tokoa isika satria nambarany Kristy amintsika teo amin'ny izy nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fizaliana no izy nafoy ny ainy fa ao anatin'ny fanimpona no anylalana aza hosika ny tena fihavanana marina ary dia ao anatin'ny famindrapon'Andriamanitra no hiainatsika ny fifamelan-keloka ka afahay ampanjaka ny rariny tsy nisy nisika ka hifankatia tokoa ka hiadam-pinaritra ao amin'ilay fihavanana entin'izao fankalazana ny zoma masina izao aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen.
sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasafan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Iti pakirela langa jabi na beta kanang dati.